Salama daholo i tompoko lahy sy tompoko vavy, tonga soa eto amin'ny radio. Ambo tsy tononona sa ambo mahadizina, tsy fantatro intsony aloha lahy. Amiarabantsika rehetrarehetra androany zany tsika dia hanao famakafakana kely. Ny thème anankiray izay tena goavana be satria thème mahakasika ny finoana, ny fanjakana, ny firenena sy ny olombelona le izy. Inona le thème antsika androany zany? Le mofo maraina vao maraina namboarina tany amin'ny boulangerie. Le mofo maraina antsika androany dia tsotra fotsiny. Ianao olombelona, zaho olombelona. Misy ny firenena, misy ny fanjakana. Dia misy le zava-manan'aina anankiray izay faritana ho zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Ao anatin'ny boky Coran io zanaharin'ny lanitra sy ny tany io, dia nandefa fiantsiana amin'izao tontolo izao. Fiantsiana, ça veut dire quoi? Ça veut dire déclaration de guerre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu, Allah, ou Akbar zanaharin'ny lanitra sy ny tany, ao anaty Al-Quran, dia manao déclaration de guerre amin'ny fanjakana, amin'ny firenena sy amin'ny olombelona. Ny tena moa zany dia en tant que mpino, en tant que coraniste, en tant que musulman, dia midéfendre hatrany ny régime théocratique ho an'ny olombelona ho amin'ny fianakaviana, ary ho amin'ny firenena sy ny fanjakana dia ny régime théocratique. Mifototra tanteraka sy mino tanteraka n'ilay zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Dia izay le soraty na le verset hodiniantsika androany. Izay le izy. Ary tsy afaka amin'izay ny olombelona sy ny firenena sy ny fanjakana verika ihany le izay. Et proclamation d'Allah aux hommes au jour du grand colloque. Izany hoe kabarin-janaharin'ny lanitra sy ny tany ho an'izao tontolo izao tamin'ny andron'ny fivoriana lehibe. Allah est pur d'idolâtre. Son apôtre aussi. Izany hoe izanaharin'ny lanitra sy ny tany sy ny mpanompo sampy, ny mpanofo mandrafy azy zany, ny olombelona mpandrafy azy, na tsy olombelona ara fa ny devoly, ny djinn, dia tsy afaka hitoetra eo anatrehan-janahary. Izay zany ilay izy. Tsy afaka hitoetra eo anatrehan-janahary ny mpanompo sampy sy ny mpandrafy azy. Izay le déclaration de guerre ny Zanahary ao anaty Coran an'izao tontolo izao, efa-jato taona sy arivo lasa izay ho an'ny olombelona. Averiko tsara izy teo a. Et proclamation d'Allah et de son apôtre aux hommes au jour du grand colloque. Allah est pur d'idolâtre, son apôtre aussi. Si vous revenez, cela sera un bien pour vous.
Si si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Annonce le châtiment cruel à ceux qui sont infidèles. Zay le izy zay tokony kilasy tokoko vavy. Zay le déclaration de guerre any Allah sy ny mpaminaniny ho an'izao tontolo izao, ho an'ny olombelona, ho an'ny tsy mahalala azy sy tsy manompo azy. Fantatrao ve Allah? Fa Allah Andriamanitra Zanahary anankiray nanao déclaration de guerre tamin'izao tontolo izao. Lazaina fa 400 taona lasa zay nanaovan'io Zanahary io déclaration de guerre ho an'ny olombelona sy ho an'izao tontolo izao. Inona ny dikan'izany? Ka raha mbola olombelona zany, firenena, fianakaviana, fanjakana, eto amin'izao tontolo izao, dia anankiroa fotsiny ny etahany. Na ianao miady amin'ny Allah, na ianao mihavana amin'ny Allah, kiray amin'izay fotsiny. Fa Allah efa nandefa déclaration de guerre solennelle ao amin'ny Coran an'izay tsy mino azy sy tsy mahalala azy fa tsy ahafoana ny heriny izy. Tsy haiko hoe fantatrao olombelona io ve zany Allah zany? Fantatrao ve zany déclaration de guerre nataony Allah ho an'izao tontolo izao zany? Izay voasoratra ao anaty Coran, Africaine izy. Et proclamation d'Allah et de son apôtre aux hommes au jour du grand colloque. Allah est pur d'idolâtres et son apôtre aussi. Si vous revenez, cela sera un bien pour vous. Si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah en impuissance. Ino dikan'izay amin'ny teny malagasy mazava be? Tsy haiko aloha, za aloha tsy linguiste aloha sady tsy traducteur any tsy fa ezahako fotsiny le izy zany mba lazaina kely amin'ny teny frantsay ohatray dia lazaina amin'ny teny gasy kely indray. Mba ahafantaran'ireo izay mety mihaino nefa olona tsy mahalala ny teny frantsay ohatra izy. Kabarin-Janahary ny lanitra sy ny tany ho an'izao tontolo izao sy ny mpaminaniny. Zanahary ny lanitra sy ny tany dia miala amin'ireo fahavalony. Na ianareo miverina dia zava-tsy ho anareo zany. Na tsy afoana ny herin'ny Allah ianareo. Zay. Injanabe zany baina. Kabarin-Janahary izy ho an'izao tontolo izao. Kabarin-Janahary sy ny mpaminaniny. Allah Zanahary ny lanitra sy ny tany dia miala, misaraka, mandahy an'ireo fahavalony, an'ireo mpanompo sampy zany. Sy amin'ireo tsy mahalala azy zany sy tsy mitady azy.
dia tsy afofoana ny herin'ny alà ianareo izy fa na ianareo miverina aminy, miverina amin'ny alà zany, miverina amin'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany tsy mitapoka, na tsy afoana ny heriny ianareo, tonga dia menace zany ultimatum ohatran'le mahazatra anareo le manome 420 ora sy an'ireny, dia zay ultimatum-ny alà zany ultimatum-ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany ho an'ny olombelona sy ho an'izao tontolo izao, tsisy hakanavaka, hoe tsotra fotsiny tsy haharesy, tsy hahafoana ny herin'ny alà ianareo tompoko, ianareo izay miady aminy, satria tsotra be le izy, na ianareo miady aminy na ianareo mihavana aminy, ianao ve mihavana aminy, ianao ve miady aminy, ny fanjakanao, ny firenenao ve mihavana aminy sa miady aminy. Zay fotsiny le secret-n'izao tontolo izao. Inona no atao hoe mihavana aminy sy miady aminy, tsy mahalala azy ka. Fantatrao ve zany alà zany, fantatrao ve zany Zanahary zany, tadiavinao ve zany, tomponao ve zany, sa afa-po amin'izao tontolo izao ianao ka tsy miraharaha an'izany, dia tsy ahafoana ny heriny ianao izy. Alà zany Zanaharin'ny lanitra sy ny tany dia miady amin'izao tontolo izao, ary izao tontolo izao koa dia miady amin'ny alà Zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Ianao zany na havan'ny alà Zanaharin'ny lanitra sy ny tany ianao na miady aminy, tsisy ankoatr'izay le état binaire, dia ohatr'izay koa le firenena, ohatr'izay koa le fianakaviana, ohatr'izay koa le fanjakana.